eo amin'ny lafiny fiarahamonina indraiky kosa jiolafolo ao anatin'ny tambazotra mpanao asa ratsy no trateaky ny gendarmerie am-pirenena ao bourgadiny Ankadikely. Ireto farany izay nanafika tao Andranovelona Ankadikely ilafy ny zoma 20 janoary lasa teo. Ravan'ny zandara avy amin'ny bourgadiny Ankadikely ny bande de 15 izay papirory sy mpanao fanafiana amin'ny tapedina teto Andrinivohitra sy ny manodidina. Jiolafolo ao amin'ity tambazotra mpanao ratsy ity no voasambotra ny zandara taorian'ny fanafiana izay niseho tetsy Andranovelona Ankadikely ilafy ny 20 janoary lasa teo. Ny iray tamin'ireo voatafika kosa dia naratra mafy ary mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly hatramin'izao. Tamin'ny 20 janoary 2024 zany dia misy fanafiana amin'ny tapedina izay nataon'olon-dratsy anankenina izy io teny Andranovelona commune Ankadikely ilafy. Dia misy olona moa zany victime zany anankiroa izay ny anankiray ohatsika miteny zao mbola ao anatin'ny atao hoe dans les coma mbola tsaboina ny hôpitaly. Dia ny anankiray moa zany efa nivoaka. Eo anankiray dans les coma zany dia tsy maintsy niarany ny fandidiana sy ny fitsaboana lalina dia lalina zany. Entana sarobidy maro no voaropan'ireto jiolahy ireto ka isan'izany ny finday avolenta izay nahafana ny sambotra ny iray tamin'izy ireo ary nanoro ireto namany. Ny télévision, ny ordinateur, ny téléphone zay avolenta, dia ny tablette, ny lecteur DVD, dia ny ampli baffle ary ny décodeur. Dia nisy ihany koa vola mitetina teo amin'ny 80 000 ariary. No fiarana-miasa tamin'ny opérateur anankiray moa zany dia afaka nanao ny famarina toerana hoe localisation ngamba ny azazana azy le téléphone very zay dia nafana ny sambotra n'ilay olon-dratsy voalohany zany. Dia io sambotra voalohany io zany efa natao ny famotorana dia nilaza an'ireto namany reto dia izy koa zany efa lasa ny amponja le sambotra voalohany. Dia nozy famotorana zay zany no nafana ny sambotra ny anankisivy ambiny zany hoe amin'ny totaly eo amin'ny anakifolo zany ny olona voasambotra mahakasika ny ofero. Raha ny fanazavana azy voaray dia mipetraka eo amin'ny manodidina ny namotana avokoa ireto mpanao ratsy ireto. Mbola misy ireo karoana io ny zandary ka efa mpikarohana ireto ambiny izy ireo. Androany kosa no natolotra ny fampanoavana tetsy anosy ireto sivy lahy voasambotra farany.